Fanirongatra ihany koa finitrangana loza mpifamoivoizana teto Andrenivohitra tato ato. Ny aiky moa finiteo anivo ny fovonana ny kooperativa ny mpitatitra Andrenivohitra na UCTU fa misy ny tandrevaka izay ataon'ireo mpamily sy ny mpamily mpanampy. Fanadia Dinary. Ny aiky ny teo anivony vovonan'ny kooperativa mpitatitra Andrenivohitra na ny UCTU fa misy ny tandrevaka ataon'ireo mpamily sy ny mpamily mpanampy ka mahatonga ireo trangana lozam-pifamoivoizana ny tranga tato ato teto Andrenivohitra. Tranga izay hitambarany fitaterana Andrenivohitra amin'ireo zotra nasionaly sy regionaly satria tokoa mantsy dia mandrafitra ny 800 ny fitaterana amin'ny ankapobeny ny fitaterana an-tanety. Zay zany eo amin'ny kooperativa any amin'ny base mihitsy efa samy mandray ny ndraiky aloha kooperativa tsirairay amin'ireny toe-javatra ireny ary raha misy sanatio olana goavatra terak'izay zavatra hoe mety famaly amin'ny tokotomobily dia miakatra mankaty amina UCTU ny raharaha dia aty zay miaraka mandray andraikitra amin'ny tondram-panjakana mikasika an'ireny mpandraharaha miaro ny mpiasa ao aminy manao heloka ireny. Ny kodiarana fiara dia isan'ny kojakoja iray miantoka ny an'ny mpandeha noho ny krizy sy ny alafiny ity kojakoja ity dia maro amin'ireo mpitatitra ny tsy mahafehy intsony ny fehitra arahana amin'ny fandonana kodiarana fiara izay hifaritana araka ny halaviran-dalana vita. Misy ny fiara-miasa eo amin'ny marika kodiarana Goodrite sy ireo vondron'ny kooperativa mitatitra amin'ny zotra nasionaly, regionaly, Andrenivohitra ary ivelany Andrenivohitra mba hanamorana ny fahazoan'izy ireo kodiarana amin'ny kalitao tsara sady mora. Fitsinjovana voalohany indrindra aloha dia ny mpandeha, izany hoe ny olona izay ho taterina eo amin'ny resaka sécurité zany satria rehefa tsara ny pneu ampiasaina dia anisan'ny milamina voalohany indrindra amin'izay ny sécurité. Ny faharoa manarakarak'izay dia raha antsika malala fa anatin'ny vaninandron'ny krizy tsika izao manana krizy koa zany ireo mpitatitra ireo ka ny ato amin'ny Goodrite zany dia nanapa-kevitra fa hanome fanaovana fandoavana tsikelikely an'ilay pneu manomboka eo amin'ny 2 volana hatramin'ny 4 volana eo izy io ka izay fiara-miasa izay zany natao ho tombotsoan'ny mpitatitra sy ny olona ho taterina. Raha ho an'ny UCTU manokana dia kodiarana misa 700 tamin'ity marika ity no efa novidian'ireo mpikambana tao anatin'ireo 10 andro monja. Ny aloha izao moa dia misy ny andrana nataony teo anivon'ny Goodrite ka nafahana namolavoly ireo kodiarana amaly ny filamin'mpanjifa amin'ny ankapobeny ary indrindra amaly ny filan'ireo mpandraharaha misetra fitaterana an-tanety. Hitsangana tsy ho ela moa ny foiben'ny Goodrite izay hanolotra service après-vente ho an'ny mpanjifa ary aparitaka manerana nosy ihany koa ny vokatra.